Nanakory aby tsika finaritra aby ramandria. 13 mai, comme par hasard, date manan-tantara ho antsika malagasy. Ity fahatelo amby folon'ny volana Mai ity eo amin'ny atao hoe tolona ho an'ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mieritreritra hoe hanao fananiana hoe 13 mai androany hanao vidéo fa ilay vidéo mihitsy no mifanojo ao anatin'ilay vanim-potoana. Ny lohahevitra izay resahantsika androany dia araky ny fanovizana tao nandritry ny carte sur table dia manomboko izao izahay atao amin'ny fanorenana miabo dia orienté any amin'ny resaka fifidianana. Zany hoe io zany zao no tsy variana any amin'ny zavatra hafa tsika tsy s'éparpiller aux vazaha fa aleo tena nina reny lazavako zay aleo tena mazava ny resaka ka tsy iodikodina. Mazava zao fa iazakazana zay tsy izy ny fanomana tsy fanomanana akory fa andeha anao élection zay hitako hoe prématuré ary tsy mbola izany aloha no mahamaika. Satria nahoana miteny hoe prématuré ary tsy zany no mahamaika ary ho azavaiko eto ny antony mahatonga amiteny an'izany. Alohany hanao an'ity fandarina tia dia nahita ny fanambaran'ny conférence des évêques de Madagascar. Mamela anareo ilaza andinindiny vitsivitsy zay mifandraika amin'ity lohevitra zay resahako androany ity ka mahatonga amiteny hoe mbola misy ny priorité des priorités, misy ny ilain'ny firenena aloha zay vao miroso amin'izany fifidianana zany raha ho atao le fifidianana. Tsy niko tsara zay. Araky ny teniko teo hoe ny fifidianana dia tsy baguette magique, solution magique mampivaha ny olany crise au Madagascar. Tsy teniko zany fa efa teniny Didier Ratsiraka tamin'ny vanim-potoana tamin'ireny crise taloha reny. Satria hitany fa hoe tereko masaka ohatran'ny voalobojaza le fifidianana mba ahafahana manome légitimité an'ilay transition tamin'izany fotoana zany. Satria ninona zay lazaintsika dia ao anatintsika ary ity fitondrana ity dia manana ataontsika hoe quête de légitimité na dia miezaka mafy ara ny mpanoana ny fitondrana miteny hoe jereo fa nasaina any amin'ny Union africaine dika zany efa akatoavina. Non, régime de fait io no misy, tsy adala ny mpamatsy vola, tsy adala ny partenaire international hoe io aloha zany no misy dia tonga amin'le fiteny hoe io no régime par défaut io no misy eo dia efina amin'io ary ny intérêt zareo koa tsy maintsy arovany fa tsy hoe noho ny bogositén'le mpitondra na noho le crédibilitén'le mpitondra na noho ny fahaizan'le mpitondra no mahatonga an'le mpitondra ho asaina amin'ireny fivoriana ireny fa misy continuité amin'ny intérêt zareo ihany koa ka eo aloha no misy eo. Donc tu joues avec zay ny fahaizana amin'ny resaka diplomatie zay fa aza veriverena zay hoe rehefa nasaina nakany amin'ny Union africaine dia midika fa valable eo anatrehan zareo ny politique nationale zay hoentin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao. Ka tsy zany ho iteny eto fa ho raisiko ny tenin'ny conférence des évêques de Madagascar ahitantsika ny constat ny zava-misy amin'izao fotoana zao hoe move efa propice ho amin'izany fifidianana zany tsika raha jerena ny zava-misy. Tsy hanao conclusion subjective ao maha opposition fa hanao taridresaka miainga avy amin'ny constat zay ataon'ny olona ivelany resaka mpisehatra ara-politique. D'ailleurs zareo ray aman-dreny ara-panahy ao amin'ny conférence des évêques de Madagascar vao nivoaka tandroany izy io raha tsy diso aho satria vao tandroany aho no nahita azy. Ka be dia be ny fekevitra navoaka ny conférence des évêques fa misy apahany reto izay nanitona manokana mifandraika amin'ny zavatra resahantsika. Voalohany, miariary hoy ny conférence des évêques de Madagascar ny ady seza amin'izao fotoana izao sy ny kiatrano an-trano. Jereo fotsiny nomination fa misy resaka autour ny fianakavian'ny mpitondra no mahatonga ny resaka misy resaka hatrany ambovombeandroa ihany misy resaka fanendrena tsy haiko izay chef Cisco Sadrena dia misy resaka mandeha teto amin'ny Facebook na aty amin'ny renivohitra partout zany hoe kitrano an-trano sy resaka népotisme zany.
ady seza. Faharoa, tenin'ny conférence des évêques fa tsy raha manatombotso Jean-Luc dia ny fanindraindrana be loatra ny mpitondra. Ina le fanindraindrana be loatra ny mpitondra? Zany hoe tsy manao propagande d'idée fa manao propagande na olona. Zany hoe terena zany le olona tia azy karaha vao tsy tia azy dia tsy tia fandrosoana, tsy tia ny refondation. Ny zavatra vozina zany refondation égale Michael. Non, je suis désolé. Refondation égale texte de loi. Refondation égale structure. Refondation égale politique nationale. Refondation égale état de droit. Fa tsy olona ny atao hoe refondation. De ho anareo mpisehatra ara-politika mpanoana ny fitondrana aza manabady vahoaka amin'ny teny hoe zay de mpiaraka amin'ny fanavaozana. Fa iza moa ny aminareo ny olona tsy tia fanavaozana? Zay dia samy tia fanavaozana. Fa no ve miincarné an'le fanavaozana ireo olona ireo? Ça reste à discuter. Zay zany aloha apetraka amin'ny pendule tsara ny zavatra fa aoko tsika tsy fanambaka ary zazy miteny zao dia olona mpanao heviteny donc tsy amidinareo amin'ny kilalaona teny fa fanavaozana tout le monde ao anatin'ny fanavaozana fa tsy midika hoe makato na makasitraka ny régime. Avahana tsara zany, misy telo ora zany, hafa ny mpakafy ny mpitondra, hafa ny mpakafy ny régime ary hafa ny mpakafy an'le politique générale amin'ny resaka refondation. Misy camp anankitelo zany tsika fa tsy camp anankiroa ary ny problème tadiavinareo atao binaire le izy hoe rehefa tsy miaraka aminay de efa valonay. Zany toetsaina zany koa mila avaozona. Fa trois camps tsika. Ao zany camp ny tombany mpitondra. Zany hoe zay la ataon'ny mpitondra de toujours joli satria izy mafatifaty be, izy mpiandry, izy zao de tonga de hoe je bois, je signe un chèque en blanc. Tsy mety aminay aloha zay. Misy ny sasany tokambana solidarité fa nareo misy samy mpiandry, nareo samy loterana anao. Non, elatsiny tsy miditra am'zany mihitsy. Ny camp faharoa de ao le olona tia an'lay régime vao maiky pire. Za zany raha mpisafidianinareo de aleoko aza ho pomba an'lay olona toy zay le régime satria le régime mihitsy ny tena tsy manjary. Avako tsara le mpitondra sy le régime mihitsy tsy manjary satria zareo daholo reo fongony reo, zareo daholo reo fanaovana reto fanaony reto olona miaraka aminazy reto ny abus de pouvoir sy ny sisa atao. Donc le régime amiko vao maiky pire no lay mpitondra. Ary fahatelo zay pour ny fanavaozana dia zay ao anatin'izany le hoe avaozana tokoa. Zay ny tadiavy mety. Za zany tena tesako, tena ho tadidio teteniko ty androany. Tadidio tazomy amin'ny teny quoi. Moi je suis pas comme les autres hoe androany A de rapitso ba. Fa niary rehefa A de A rehefa ba de ba. Androany 13 mai 2026 raha rapitso na androany Michael Randrinirina miroso am'le tena fanavaozana takiny reo tanora sy ny vahoaka rehetrarehetra. Zany hoe rupture totale amin'ny teo aloha. Fanavaozana tanteraka ny Assemblée nationale isy foanana ireo ny structure rehetrarehetra reo mbola arosona eto ka irehetrarehetra reo ataony dia teneniko eto hoe hiandany aminy am za tsy andany amin'ny régime fa hiandany aminy satria le hevitray am'izay fotoana zay misy mitondra zay le izy zay ny fianaovana politika zay mila anarana fa ty tsy resaka alakobika tsy tiako tare na koa hoe rehefa tsy miaraka aminay de fa valonay. Non, misy teny Jesosy zay mialatsiny raha indramiko hoe rehefa tsy manohitra atsika de rehefa tsy manohitra atsika Jesosy de tsy fahavalontsika. Na Jesosy le tsy manohitra atsika eto misy fotoana mpianatra Jesosy hoe ahoana reo mpianatry jaonareo fa to manao batisako. Teo Jesosy hoe rehefa tsy contre ny zavatra zay ampianariko de namana izy na de tsy mpiara-diary mba ianaro zany fomba fiasa zany. Averiko ndray misy en parallèle teo am Jesosy ohatrany hoe misy mifaninana zany tamin'ny groupe mpianatry Jesosy de ny groupe mpianatry jaona mpanao batisa ireo tsy mety niaraka tamin'ny Jesosy sy ny mpianany 12 fa ireo nefa nitory ny filazantsara ihany koa de somary sorosorena le cercle manodidina Jesosy hoe ohatrany tady ifaninana amitsika le mpianatry jaona fa ahoany reo tady 19 io piso lelaka miteny aminareo miteny aminao misy le PRRM fa zany le piso lelaka aminao reo de men Jesosy ny valikafatra ozy Jesosy hoe rehefa tsy manohitra atsika de tsy fahavalontsika. Ina le tsy manohitra atsika? Tsy manohitra an'le foto-kevitra fa tsy hoe tsy manohitra an'le olona. Nanareo matsy le olona no problématika fa tsy le foto-kevitra. Dia tapina ny domy nangina ny mpianatry Jesosy hoe kay be dry zalahy zany. Zay zavatra zay mila ianarana zay.
fa tsy mandeha botôly fotsiny hoe efa mampitandra anareo zay fa raha ohatra ka manohatra any anareo dia ahitanay anareo zany vavany bandeau rouge zany ve moranga ny fomba fitondrana amin'ny raharam-pirenena. Point fahatelo zay nataony conférence des évêques de hoe akoatra ny fanindraindrana be loatra fatany sy ny fampanginana ireo tsy mitovy hevitra. Bien sûr nareo tsy manakana ny olona anao tsy grevy koa no fa aneo hevitra eny amin'ny 13 mai fa saingy nareo mitsipona an'le ankizy hoe izy ny tena lohany ary vonaeny vaingana ohatra nisy tetin'ankizy zediny samborona indray zany hoe eo masony opinion publique nareo zany a manitra be fa any ambadika nareo a manao fomba fiadiny gestapo zany hoe tsy poninareo tsirare le olona dia mody anaovana perquisition finanany zany amoronana dossier mody asina hoe tratra nanao maloto tariny nefa tsy le maloto fa tena fomba anjononan'le olona mba hamelezana azy satria hita nitondra nanao faneho-kevitra dani zao voaingana kely nandefasana message tatyana hoe atao azalambo izy mandray message dani hoe atao azalambo le zala zany hoe zay zany le izy hoe fasady a ohatra ny milamina fa any ambadiky ny rideau enjana be zay zany satria fetsy ry zareo efa navoareresona tamin'le teo aloha hoe tonga de anahirana amin'ny opinion internationale surtout am'izao manana quête de légitimité de aleo aloha ety ivelany a mampiseho hoe olona démocrate fa any ambadika de hoe araky ny lalàna araky ny fitsarana araky nyzao nefa ny tsika malala tsara fa règlement de compte no atao teny conférence des évêques fa tsy teniko zany. Point faefatra ny fanendrena olona efa nalohany vahoaka mazava be ngamba zany teny conférence des évêques zany tsy asiko fanazavana itsony zany zava-misy ary eo le mamperitreritra fa maninona no mbola eo reo tadinareo le carte sur table farany teo hoe Frongoniza no ekipany fitondrana am'izao nareo ma zany tena hoe frongony ok fa Frongoniza no potable io zao voaingana niaranakasary ngia Antelme sy Nicolas TV plus de inona namidiny tamitsika famelan-keloka de sana ono mba te antany anao monsieur Antelme raparany tena tononko ny anaranao mialatsiny raha miandreny raha rapitso zao misy olona hitsangana miaraka amin'ny lalatina raha kotondrazafy hoe famelan-keloko za sura fa manompa anareo hoe tsy mameleloko anitsika iny zavatra olona ratsy zao fa rehefa iza dia ampiasaina ny verset biblique mamela heloko tsika fa kristianina fa rehefa droit de l'homme amin'ny olona mpijaliana mpinanina ny maloto any amponja dia lazaina hoe mendrika sy rano azy zany hazavao aminay le izy inona rovina vo ataony famelan-keloka dia rovina no tsisy famelan-keloka fa ampiarina amin'ny lalàna donc aza manao deux poids deux mesures sy manabadra olona fa tadidio tsara efa tamin'ny Tinoka Roberto dia ianao sy teny andranasanomiako nijoro hoe efa mifandamina zay amin'ny rahalahy amin'ny maha-kristianina moa dia tsy maintsy mifamela heloko tsika blablabla dolo tsika après liny rebelote ndray zao i Antelme raparany sy i Nicolas za tsy contre an'izany ane fa raha zany no izy dia ampiaro amin'ny rehetra aby fa maninona no tsy sakinareo ngia Nicolas ohatra ao raha fa maninona no tsy sakinareo raha Odinina ao raha fa maninona tsy sakinareo i Tinoka Roberto ao raha fa maninona sakinareo retsy ao raha zay le izy dikan'izay zany a mazava be ny teny conférence des évêques hoe eto izy dia olona efa nalohany vahoaka mbola tendrena zany hoe misy zany ny recyclage ny olona zay tsy hoe mety aminy fa tsy maintsy misy raison ao fa tsy mino an'izany famelan-keloka zany a firy ny vavany Roly Merciara tetinao hoe mafy tamiko na mpijaliana anatany apondra pendant 5 ans et je le comprends parfaitement hoe tsy vitan'ny famelan-keloko fa tsy maintsy arahana ny lalàna de maninona rehefa ny sasany de mody hoe ka ny azo kosa afaka anazy azo le ferme arrêté manaraka an'izay zao koa ny tenin'ny conférence des évêques ireo vahiny mampiahiahy endro be ny évêque tsy sany teny mahitsy fa za itsolo vavany zareo na de tsy évêque ary iza moa reto vahiny mampiahiahy iza vahiny mampiahiahy ao Madagasikara am'izao hafa le hoe teratany hafa efa mipetraka fa vahiny mampiahiahy hainareo zany de iza le vahiny mampiahiahy
ny verenatsika iny rehefa avy eo tsy hitataratra loatra ozy izy ny conférence des évêques ilay hoe ilay tsy hitataratra loatra ozy ny conférence des évêques ny hoe fanjakana avy amin'ny vahoaka tia ny tena nanaitra sy ho an'ny vahoaka tsy hitataratra tsy hoe marefo na latsaka tsy hitataratra ivereny ny tenin'ny conférence des évêques hoe fanjakana avy amin'ny vahoaka important be zay satria resaka élection tsika rehefa avy eo sy fanjakana ho an'ny vahoaka point manaraka very ozy izy ilay nofinofo mijanona ho nofinofo safady mijanona ho nofinofo ozy izy ilay fanavaozana ny matimatesana teny akanjo mijanona ho nofinofy zany hoe tsy misy zany nefa nareo miteny hoe efa tena misy fiovana be am'izao fotoana zao mijanona ho nofinofo ny fanavaozana ny matimatesana teny akanjo ary ny zavatra mahavariana de zao matahotra daholo nareo hoe tsy mahita hoe matahotra daholo ny olona raha vao miteny hoe opposition fa mba jereo kely hoe tsy droit naturel ve amin'ny firenena anankiray misy ny hoe opposition hatramivina no crime ny opposition jereo zao mialatsiny aminareo fikambanany tamabe ao vao teo ny teninareo korapaka be daholo manao conférence misy feo mandehany hoe zay o ny mpanotra zay tsy mpanotra fa zay manoana fitondrana tsy mampaninana na le nareo manoana fitondrana fa le pose nareo manao conférence aingana haikaingana mila manao réaction manao démenti aingana fa sao de mal vu satria opposition donc il y a un sentiment de peur misy pensée unique zany ao Madagasikara hoe zay sahy mitaza azy opposition dia fantatrareo ny toy de zany ve ny atmosphère misy ao Madagasikara de nareo anomana fifidianana zany ny atmosphère ka hiditra ao am'lay le tiako tenena am'izay fa iny karazana farokafa-bavony constat nataony évêque aloha lazaiko eto zay fa tsy zany ny teny azy ary ombonako tanteraka misaorako ny ray aman-dreny avy amin'ny conférence des évêques namoaka an'izay zavatra zay ka iverenako lesaka fifidianana teo hoe safady mazava ho afa iazakazahana mihitsy ohatrany tsy naikena ny fifidianana am'izao fotoana zao satria mitombo mafy be ny mitady légitimité ndika zany fa ny lay mission principale za tsy milaza hoe nanendreny anareo tsisy nanendry anareo teny amin'ny 13 mai fa nareo nanendry tena aloha azava ny resaka ivereny ny vidéo fa mbola samy manana archive daholo tsika teny Analakely tsy misy nanolotra ny fitondrana ho anareo fa ianareo no naka ny fitondrana dia problema zany io hoe sasany manao hoe no natolotry ny vahoaka anareo vahoakan'izy vahoaka ny 13 mai ve mba ivereny kelinge le sary teny amin'ny 13 mai tam'izay fotoana zay hoe firy ny olona teny zany vahoaka zany Madagasikara ray manontolo fa tsy mety eo amin'ny 13 mai tsy mitena Antananarivo koa fa tsy teo amin'ny 13 mai ovina no nisy mandat populaire nanolorana anareo ny fitondrana mbala zao ovina déclaration ny HCC nisy tsika malala tsara fa ny HCC zany tsy crédible mihitsy zay tompony kity ny tompony teny zay tompony sandy ny tompony teny aizany HCC say teny hoe tsy ekena ny fanendrena ny gayanina au président tsy de fa tsy efa mitady rara donc tsy misy fa dia donc nary zareo conscient fa le régime dia se miorina eo amboniny rien fa populisme zay ngava sisany hoe nostalgie fahatsiarovana le zavatra le senareo nitranga sy ny fandosiran-giarajoelona de iny foana ny lanaovina iny foana ny zoevanao frongony fa se reposer amin'inona le régime hitendao misy texte oui fa texte anao taon'izy na io HCC io mbola mahatonga ny GNZ sy ny vahoaka mitaky ny fandravana ny institution rehetrarehetra dia dik zany fa ny mission principale zay nandrasana sy natenaina taminareo de ny ametraka ny refondation
le refondation eto tsy resaka régime fa resaka fototra mihitsy ny préparatif rehetrarehetra ny amin'ny refondation tsy tantaratra fanolona olona fametrahana olona ihany natao etsy ihany na nitolona jeoge zay mba nitolona ihany fa zay de mitaky ny tazomana ny ihany na OSG zay de mitaky ny fanendrenany ihany zany natao hoe refondation am'izao samy manangana équipe délégation kely dolo comité de soutien zay zany rakizy mianaranareo zany natao hoe refondation manangana délégation de soutien populaire tsy populaire koa fa groupuscule de hoe zahay de miazona ny anao ministre zay de miazona ny anao DG zay de samy natao hoe refondation bizarre comme refondation fa le zavatra tena nandrasanay le hoe Assemblée nationale tsy azo kasihana ninona lazainao monsieur le PRRM matahotra ny siteny ianao ataoko mahitsy be ny teny matahotra ny siteny ianao tsy sahanao mikitika ny Assemblée nationale nefa de mazava tsara fa ao ny fototry ny loza rehetrarehetra miaratsiny aminareo sy mavaoka tsatsintenareo fa io toeran'io tsy lapan'ny démocratie ho amiko fa c'est un lieu de complot tout part de là io Assemblée nationale io ny sasany omaly tao anatiny atao hoe Luc Laurence de tsy tahotra tsenatra de manao fanambarana zay tsy isan'ny mapara sy ny hiry-maratsony tsy tahotra tsenatra amin'ny fomba ahoana no ametrahantsika ny avenir politique ny firenena amin'ny olona mivadika toy zany ao anatin'ny ray mpimaso de mieritreritra ve anao Andriamatoa PRRM fa reo olona mivadika tamin'ny Ngany Rajoelina manoana anao zao dia tsy vadika aminao rehefa rapitso vous avez votre régime sur eo ambonina fasika sable mouvant tanao le sable mouvant igny donc zany tena io Assemblée nationale io mihitsy ny problème vo niraikitra ny kafouillage igny izy amin'ny voalohany tonga teny amin'ny kapisaty l'Assemblée nationale nataritiny cité teo ane no doublé ny akizy resaka eto ny GNZ arivariva ny akizy zay vo mba noraisina tao vo mba noresaka fa efa nisosoany zala donc zany aiza le refondation déjà aloha de tsika tsy anao tendance tsarona le resaka déclaration hoe fona ny HCC fona ny haute cour de justice tapitapiky eo tsy fona ndray aloha fa ndraso kely aloha atao pause vetivety ohatran'ray manao mijery film de atao pause kely aloha de lasa makany amin'ny toilette aloha le olona na hijery film na de nakana vetivety de verina avy any de zay vo atao replay de inona natao pause ndraiky aloha nareo mila manao déclaration hoe zany no président de ohatra mivoa amnésie kely dolo tsika atao anatin'ny ray andro roa andro hoe tsy miteny an'izany izy ka sasany ala tsy menatra koa ianareo tsy nahazo nytianytenenina ampometsika tsy azonareo tsara ny tiany filota amin'ny tenena taminy tsy hoe akory manao evitenao daholo ny leader d'opinion rehetrarehetra donc mipetraka ny fanteny hoe fa ino matahoranao ny citeny monsieur le président moi j'ai pas ma langue dans ma poche parce que j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit et je vous interpelle. De quoi avez-vous peur de citer? Qui est ce gars? C'est l'homme le plus intouchable à Madagascar. Chaque nareo mamedany ry Raoul Dinakren comme espoir. Chaque nareo fa vo tonga amin'io ranga io de ohatrany voany amnésie nareo. Ohatrany voany amnésie. Ka zao tsika moa zao intérim tsy hita moa fa tsy azo ravana ny androm-panjakana fa ok ka ho anay de ny hoe tsy natao le refondation fa on nous a vendu des rêves nofo namidinareo taminay ary tena faly zay fa nanofy kinanjo ny fo zay kay nofy ihany le izy ary ny comble rehefa mifo avy am'le torimaso dia grave be le réalité rehefa rehefa mirevenir am'le réalité oe le tia tsara be ny nofoko iny zany kay nofo fotsiny ihany le tia zay le izy
de lasa ny saiko zany mieritreritra an'izay le hoe fa ina loatra ny tena atahoranao an'ngasy teny sy l'assemblée nationale sa ve misy dil ke fiaraha-mitatana quelque part ary le fiaraha-mitatana quelque part eto ny assemblée nationale no écran eo amasonay fa iza no miguide ny assemblée nationale any ambadika tsy aiko ohatra misy zavatra mampieritreritra anay ihany jery an'ireny le retour ny assemblée reny dia le olona natahotra nitsoka nanday jet privé rehetrarehetra mitsikitsiky be daholo am'izao fotoana zao ao tsy haiko za ngamba ny diso mijery film espionnage ok dia ny tokony nanorasanay taminareo dia nareo ny prépare ny zavatra rehetrarehetra ho an'ny olona hitondra rapitso zay ny nanorasanay le hoe no manina dolo zany ny zavatra ilaina ho amin'ny élection rehetrarehetra zany hoe fandravana hatrany amin'ny fotony fa itsika manao zavatra à l'envers mifamadika ny zavatra nataotsika ina nataonareo mametrak'olona alohanareo apetrakareo ny olonareo fa tsy hoe mametrak'olona mapetrakareo ny olonareo fa tsy ny règle de jeu no apetrakareo voalohany fa madika lizy hanomana fifidianana nareo tsy ny fitsipy-dalao le fifidianana no resahana fa ny olona aloha napetrakareo solonareo to amin'ny ACC tao anatina azadino isenareo nisy noentina tamin'ny miaramila de noentina nitsoka de noentina nitsoka de matahotra miaramila verangano mipetraka eny ambony pick-up de mba fa mody manao garde du corps nareo zay fa hatramin'ny fangahinana membre ny ACC hoentina any amin'ny lapampanjakana manga izy ireo misy famono de mody hoe mba fiarovana anareo efa mazava tsara fa na tianao na sy tianao de manaraka anay ianao de aveo ndray de ny seni ndray nanaovana cinéma hoe nametry ampialana daholo izy ireo sauf monsieur Thierry atsika matadidy any monsieur Thierry manaova kely ricap kely ry malagasy apatsaivo monsieur Thierry aza manao tandasa tsy tsarona fa tsy hoe kory rehefa nandalo afandiovana izy de milamina momba aminy avereny kely izy io rangah io tao amin'ny seni de izy zany no tavela de aveo amizay de mody hoe efa vaovao daholo zao ny membre ato amin'ny seni ka de vonina atsika amin'ny fifidianana fitsipy-dalao aloha nanay ny tadiavinay zay vo ny mpilalao tsy mipilalao no mahamaika fa ny fitsipy-dalao règle de jeu ina nanay zany zavatra mamaiky anay eto na zany lazaiko satria nareo miteny nareo miteny foana fa tsy milaza ny hevitray ho lazaiko ny hevitray olona tohiza zany tsy miteny hoe iza olona tohiza profil tohina ny olona mahazo mirotsaka satria teo na tonga ny problème atsika tokony ho apetraka zany fa tsy hoe iza nanao seni iza nanao an'ity olona tohiza no mahazo mirotsaka amiko de satria ny esprit ny fitonitolona de hoe mifanaraka am'le esprit de la refondation inona l'esprit de la refondation rupture totale avec le passé renouvellement de la classe politique malgache io no esprit ny tolona tena miprésumé averiko indray ny olona mahazo mirotsaka amiko raha sa ianareo ka tena vonina nao refondation dia rupture totale avec le passé total fa tsy hoe amin'ny ampahany faharoa renouvellement de la classe politique amizao mifoa maty daholo ny atoky politika fa tsy hitan-klasy hatram'izay anao fanambalana zay ato amin'ny atoko zao potra tapoka daholo misy résurrection tapoka zany tsy fantatra hoe naninona nandritra zay fotoana zay naninona miesona daholo zao lasa natoko zao dia zao ny atoko zao dia zao refondation ny ilaitsika on va créer une nouvelle nation mihitsy opportunité zao hicréena nation vaovao ny manaraka tsy olona mpanambola tsy fatapevina rehetrarehetra ty no mahazo mirotsaka sans nefa tsy manana vision kory olona opportuniste ary zay mangataka
ty zany fangatahanay atao amin'ny gardien de la révolution fanorenana miabo hevitra ty so isy angalatra ny ty rapitso ka laza hevitry ny atoko ohatry zao tadidionareo vahoaka ty teny ty enregistreo téléchargeo ty vidéo ty de apatsahiviny olona zay mety misy matsy olona tsy manana projet politique fa ny azy mandeha à l'aveuglette fa nanay efa mazava nanay de mazava tsara hoe adhésion populaire vo misy candidature zany hoe za zany ohatra raha te hirotsaka tsy mahazo mirotsaka fotsiny ohatra hoe za dia manana vola 100 millions de dollars ka dia hanomana fifidianana satria efa nividy t-shirt ary efa nanomana hélicoptère zay le revy teo aloha zay le refondation idivatsika fa tsy maintsy vahoaka no manolotra anao exemple zany tokony misy parrainage hoe candidat rakoto de misy ataotsika hoe parrainage vahoaka manolotra atany amin'ny ataotsika hoe 5000 personnes 5000 personnes manao soumis nominatif hoe zay de mangataka any rakoto hilatsaka filoha-pirenena de io 5000 personnes manao sonia io mangataka fa tsy manendry dia manolotra vola symbolique tsy le vola nilaina ino matsy lay tanan'le hoe conviction ohatra mena 1000 ariary ohatra tsy ho an'le ana fa atao amin'ny fanjakana 1000 ariary vidiny soniako eo no ahitana hoe tena avy any aminao le isa ianao miteniteny fotsiny dia ferina 5000 francs ohatra na 1000 ariary na 1000 francs peu importe les symboles zany dia am'izay fotoan'izay zany le olona angatahany apahany amin'ny vahoaka hirotsaka zay ny anankiray zay nanay tonga de alefanay mialoha ny foto-kevitray am'izay zany tena olona avy any amin'ny vahoaka fa tsy olona parachuté par les étrangers satria ohatra ny mamofopofona étranger reo vahiny tsy fatapeviana ozy izy ny conférence des évêques hainareo suivez mon regard de fantatrareo izy antiko tenenina fa ndraiky am'izay ny financement de campagne tokony apetraka mazava tsara hoe ny financement de campagne de plafonnena tsy mahazo mihoatra amin'ny izao ariary ny financement de campagne débrouillez-vous avec ça ary ao anatin'izay plafond na campagne zany dia zao pourcent ihany tokony intervention avy any ivany ary misy traçabilité hoe avaiza le financement de campagne le financement de campagne ahitana an'le hoe misy force extérieure ave manao ingérence au niveau ny firenena influence extérieure io mas tsy maintsy misy donc aminay zany apetrao balise hoe ok tsy maintsy raha tsy diso andray matoa prime ministre dia ianao tao amin'ny sambifinina ny amin'ny famotsimboly ao amin'ny fifidianana ny tena fampiasan'olona vola maloto donc zany tokony ho interdit mihitsy hoe raha vo misy olona tsy fatapeviana zao tonga de mandrotsaka vola hoe ty anohanana ny ranona avy any sauf anga diaspora zay tena miadere am'le politique an'le candidat averiko zany parrainage avy amin'ny vahoaka misy signature nominatif miampy contribution symbolique hanamafisana le izy tandareo ohatrandreny manao pétition amin'ny internet reny dia le pétition amin'ny internet reny tsy vitany hoe za manao pétition fa manolotra 50 centimes na 1 euro am'izay le izy matsy sérieux kokoa fa tsy le olona le tanareo le mameno registre fotsiny zay le adhésion populaire ahatsangano ny organisme régulateur anankiray izay manao ny vérification ny financement de campagne ny compte rehetrarehetra amin'ny financement de campagne mandeha miodina de tokony ananany ty organisme indépendant fa tsy amin'ny fanjakana na ministère de l'intérieur manaramaso ny am'le hoe vola viaiza ity hamatsiana ty candidat ty tadinareo gama tamin'ny affaire Sarkozy disaka Kadhafi zay le izy zany nanay ny refondation raha te hanorina firenena vanina sy vaovao fa sisan'izay blablabla fotsiny manaraka an'izay ny resaka fanisana ny olona amin'ny liste électorale nisy sosikevitry monsieur Lazare Zaferson mialatsiny aminao rahalahy raha manona satria nanay rehefa hevitra tsara de teneninay na de tsy anay ary le izy
zay nanay zany any amin'izay tsara hevitra de alaina daholy nisy sosokevitry ny RCR nomeny ny Lazare Zaferson de hoe apetraka any amin'ny fokotany tsy mila financement io ny fanosana vahoaka de miakatra eo amin'ny district de am'izay fotoana zay ny élection ozy izy tsy mandeha any Antananarivo intsony ho anareo mitomany fédéralisme io efa atomboy amin'io aloha fa aza mbola manonofo zavatra lavitra io rehefa matoky amin'ny kely de matoky amin'ny be forofoy amin'io élection io hoe zakatsika sa tsy zakatsika lay maleo telo atomboy amin'ny fanosana vahoaka atao raisinareo atanana any am'le fokotany de miakatra amin'ny district de ny fanosana vato izy Lazare Zaferson de atao au niveau an'ny district dia ny magistrat zay tendren'ny fanjakana no mamoaka ny valim-pifidianana amin'ny région anankiray na district anankiray fa tsy voatery ny HCC any Antananarivo intsony satria ny centralisation ny résultat any amin'ny HCC lasa misy fanomezana fahefana be loatra ny HCC ary rehefa be loatra ny fahefan'ny HCC dia corruptible izy tsy maintsy alaim-panahy izy atsika zalavam-bola latabatra ny miliara dia mety mba iova hevitra ihany ny sasany donc raha satsika décentralisé ohatra ny fitsarana baka taloha ny baka ny tsaraina taty Antananarivo daholo fa am'izao tsaraina isaky ny faritany de samy mamoaka ny azy maninona tsy afaka manao an'izany na de élection nationale aza ny fifidianana atao any amin'ny région dia ny région tonga de mamoaka hoe eto amin'ny district ny anina dia araka ny fanosana tsy mila mitaterina ny vato de tonga de hoe comparaison ny procès verbal fa raha voary masy de samy lazy kady zao misy procès verbal telo sy efatra tonga aty sisa zany hoe mila analana fahefana ny HCC fa be loatra ny fahefanareo HCC ka mahatonga anareo alaim-panahy ho gourmand tsy anareo rery no mialatsy fa tapaka tsy anareo rery no magistrat mahay fa betsaka ny rahalahanareo magistrat ary zay mahatonga ny teny aminareo magistrat hoe tokony zao nareo magistrat de mamoaka fehi-kevitra hoe ty mba sosokevitra io hanao ny fifanosana vato any amin'ny faritany fa tsy miakatra any amin'ny HCC Antananarivo intsony dia ity am'izay ny tena ngeza be ity am'izay misy zavatra ngeza be misy misinialina ho ny ty émission tsika ty hitanareo zay zay prof fa manelingelina ny zareo le izy ka noho zany dia mangataka anareo hanao réaction mba afahantsika miaro an'lay émission satria misy misinialina miasa mafy mantsy ary ny sous-lieutenant manao zay ibloquena ty zavatra ty satria tsika on dit les choses averiko toizako le izy hoe eo am'le hoe ohatra fanao ny namana sasany zavatra zatran'izy ty hoe asivo réaction asivo cœur ozy le ohatra zay tsy resaka fitiavana anah koa le izy fa mba hatonga an'le izy satria misy misinialina le fandaratsika mialatsiny misy misinialina de hoe akoatra zay ny mpikarakara ny fifidianana ny teny ianao andray matofolohan'ny CENI fa hoe ny Russie no iara-dalana amitsika amin'ny fikarakarana ny fifidianana de mieritreritra ianao fa bravo be zany za tonga dia mitsangam-bolo vao nahenao n'iny fanambaranao iny ino nampitsangam-bolo anao azadiny fa ceux qui paye domine zay olona manome vola no tompon'ny baiko tsy tompon'ny lakle fa tsy ny vahoaka intsony ahoana ny inoako fa tsy hanao ingérence amin'ny fitantanana firenena ny Russe rehefa izy no finansieny ny fifidianana ary mialatsiny fa tsy hoe sanatria milaza zavatra tsy misy fa asa fantatrareo ngamba zany hoe résultat à la Staline zany ho an'izay mahalala tantara misy fifidianana tany Russie résultat à la Staline à la méthode de Staline ina ny résultat amin'ny androny Staline 95% vato azony Staline 95% amin'ny fomba ahoana ny inoako fa ny Russe ray manontolo dia nifidy azy à 95% zany atao résultat la Staline résultat stalinien io koa no atahorako ny Russe ve no hitatana ny fifidianana de everinareo fa ils vont venir juste pour vos beaux yeux ary tsy maintsy hiaro ny tombotsoany izy fa maninona izy no te financer an'io fifidianana io anareo mamaly ny valiny
satria venareo bogosy be satria venareo mihinana mofo gasy menakely tiany rusy fa ina ny andaniny vola hanoana anareo de teny sasany ray hoe ka fiaraha-miasa diplomatie justement diplomatie égale l'hypocrisie tout le monde le sait de zao le atahorako am'lay le élection zay ny russe no hanomatsy sy karakara l'izy de zao mystère manavoaka ny expression ty tam'izany fotoana zany hoe ceux qui comptent ce n'est pas les gens qui votent mais c'est les gens qui comptent les votes zany les résultats staliniennes averiko ndray ceux qui comptent ce n'est pas les gens qui votent c'est les gens qui comptent les votes zany hoe le mpanisan'le vote no miconte fa tsy anao vahoaka ny voter zay le zavatra mampatahotra ka de lazaiko mahitsy be le izy ao anatin'izany koa ny resaka hoe fifidianana ny fitsipidalao anatin'ny fifidianana akoatran'izany j'ai rien contre vous les artistes mananamana artiste be debe mpanaraka amin'ny pejy ato tsy miady aminareo rahalahako sanabaviko isany fa tena amy zavatra ohatranytony misy teny nataony ministre ny fitsarana tsy manadino ny teninao iny zay madame ministre de la justice et vous avez eu raison de le hoe tsy misy artiste miditra ao anatina propagande tadiditsika tadidio teny ho hitatsika eo zany hitatsika eo zany rehefa tonga ny propagande ya ka etony any zany de zao hoe raha tena raha misahany teninareo fa tianareo vahoaka ataovy mitovy ny égalité des chances amin'ny élection eo no ahitatsika hoe iza no tiany vahoaka démontreo mihitsy hoe zany e ka tiany vahoaka e za tiany vahoaka de asehoy eo ny porofony reo zany ny fotokevitra zay voizy koa eto voizinay eto amin'ny fanorenana miabo gardien de la révolution mazavana anay zay navoaka anay izy zay fantatro fa anao be marenina ny sasany fa ianareo vavolombelona samy nahita daholo teto na eno zany daholo teto inona zany zavatra tadiavinay de zao hoe tena mila élection tokoa zay tsy maintsy miafarany élection ny atsika za tsy milaza hoe tsy ilaina ny élection raha mbola tany démocratique de tsy maintsy anao élection so isy ndray matsy alivako hoe de aiza koa zany de tsy anao élection tsika oui fa iny efa game farany fa mialohan'ny élection ataovy mazava ny fitsipidalao ary zay eto de tsy hitsahatra hiteny an'io satria zao varinany amy zavatra fa daholo ny mpisehatra politique fa za hiteny an'io io ACC io tsy crédible aminay io CNI io tsy crédible aminay olonareo daholo reo donc zany miala tsiny aho fa mba tsy isian'le tantara tamy 2002 mety isy komity miaro ny safidim-bahoaka hitsangana tapoka am'izany androany satria vo miainga mihitsy le fifidianana de efa osoka ka tsisy anaiky osoka eo zay manaiky raha vo zavatra mandeha amin'ny fitsipidalao mazava donc tsy ny fanolonareo olona no mariky ny refondation fa ny fanolona ny fitsipidalao ary fitsipidalao de zao égalité des chances fa tsy maka mangalatra départ tsy any propagande nanatsy mampaninona ana anao mangalatra départ any propagande avelo izy anao ary fa na le mangalatra départ any am'le fitsipidalao eo amin'ny fanisana ny liste électorale eo amin'ny composition ny fitsarana eo amin'ny fomba fanisana ny vato eo amin'ny lalàna fanekena candidature tokony nasina cadre nareo zay hanao an'le concertation nationale mety hote io monina de tsy maharesy lahatra anay ry izy satria tsy manaraka ny lalànany de tokony ho apetraky zany sinon tsika mifandrebreby eto fotsiny sy andany andro ka aza terena komasaka oatra voalobojaza izy ty ry avako samy maniry ny fifidianana tsika mba isiny filaminana fa raha ny fifidianana ray no hiteraka korotana
responsable anareo am'izay fotoana zay. Izaho dia eto aho zany de efa miantso sahady miala efako mialoha satria ny namako lazaiko eto hoe mpisehatra politika namana zao zany tsisy miresaka an'io. Lany andro amina détail-javatra tsisy fotony io. Hoe raha vao tsy mazava ny fitsipy-dalao ary mitovy ny égalité de chance ny candidat ary tokony apetraka ny profil ny candidature terena araky ny esprit ny tolona tsy ndriko tsara fa tsy araky ny tiany Jean-Luc dia efa miantso sahady any vahoaka tsy anaiky ny valim-pifidianana. Tsy miandry an'le hoe efa mivoaka ny isany hoe ianona nazo 50%, ianona nazo 60%, mbola le fitsipy-dalao mihitsy no misy tsy milamina de tonga de fa tsy valable ny élection. Manaino ataonay tonga meloa? Mazava be ngamba zay le fitsipy-dalao aloha zay vao ny pilanao fa tsy sady juge et parti ianao no mametraka ny olona anisan'ny vatinao amin'ny fomba ahoana moa io olona mitendrenao anisan'ny vatinao io ka tsy aro anao. Dette morale, conflit d'intérêt, hainareo ne zany nareo ne mpampianatra lalàny fa rehefa ianareo le izy dosonareo matoky ny professionnalisme an'ireo olo reo zahay satria olona nianatra reo fa nga tsisy nianatra dolo moa ohatra am'izay nefa corrompu. Satria itsika matsy fa iady amin'ny hoe miady amin'ny kolokolo le kolokolo ene efa ao anatin'ny raha tsika malagasy malheureusement. De iteny sasany mila conscientisation io pasteur fa tsy aza terena fotsiny. Non, mila terena. Zay ny antony asiana ny lalàna. Terena ny olona tsy ho corrompu. Ahoana anaovana an'izany? Asio structure manery ny olona tsy ho corrompu. Ina le structure? Décentraliser ny pouvoir fahazavangongo amin'ny HCC. Satria ny HCC lasa il est le Dieu qui donne la vie et la mort. Ohatrany mahita ny César le manao hoe tanareo le amin'ny film iny efa lavo le olona de miandro mijery ny vahoaka ahoana César de rehefa manao zao César de hoe velona ianao fa rehefa César hoe ty vita ianao de ohatran'izay fahitako ale HCC César kely sitrapondro ralahy kely fotsiny dia potika le firenena. Donc structure hoe fero ny lalàna ny HCC dispatchio ny fahefana makany amin'ny magistrat hafa any amin'ny région de aveo vao ataony confrontation ary amin'ny mamoaka an'lizy officiel fotsiny sisa ny HCC. Raha tena vonona amin'ireo fondation nareo fa raha ozy nareo anay ny tanàna mazava izy raha vo zay sao de anao ohatran'le teolo hoe aniza hoe ny tanàna de ohatr'izay koa zany tirevy ty hoe anay aloha izy nanandry any aloha koa aza ohatran'ireny tena lazainy mazava hoe anay ny tanàna namona ataony lahy eo fa zay zany izy tapina ny dore fa nana le mody vitapitana hoe fanavazanareo fondation fa fitiavana zao nareo tanora tsy mijinovinay. Choisissez votre camp. Le camp rasaiko eto hoe tonga de aseho le tena vrai visage nareo hoe dictature ty zay tiana ihany io de fa mionona zay to zay modimody en nous vend des rêves nefa des rêves bidons. Zay le izy de manaiky zay ne manaiky rehefa tenena manginy alahy fa zazo mitondra sinao la vonoko enary topoko aloha mitsaka to zay mody hoe eto sisy manoana zany fa eto malalaka faneho-kevy malalaka aveo efa ny perquisition mandeha ny ambadika any de aveo sasany tsy garde du corps ko iny fa efa najanona tsy anako iny fa nilikiliky ao aby nareo mianakavy de aiza zany reny olona reny efa nareresaka re tezitra le miaramila aty ambany grady tena teny marina ty fa tsy lazaiko ny source tezitra le miaramila somary aty ambanimbany fa hoe fanga rehefa ianareo any ambony no manao ny ataonareo izy izy de afaka manao solidarité nareo be bokitra fa rehefa le zay aty any tonga dia io sambory io fa tsy manaraka fitsipiky ny miaramila manao fanambarana ny lehibe ny miaramila hoe tsy nirahana am'zany io de mainao an'izy le olona de oziny olona hoe tena tsara zany faneho-kevitra zany de tezitra le miaramila kely ety ambany hoe fa ahoana ozy izy no zay tsy arovanareo efa manomboka tadingoningonina le bandy kely hoe rehefa elisany ve zany ozy izy ny mamoaka an'le volamena sy le fandehany de mila mifampiaro rehefa elisany ve zany ozy izy manao zany tenin'ireo olona reo ty aminay de rehefa zay ozy tonga de aboridany ary amin'ny Facebook hoe eny za tsy mijustifie nataon'le miaramila fa hitanareo am'izay le leadership ao Madagasikara
La loi est fait pour qui? Ho anay vahoaka madinika. De aiza le refondation? Tsisy. Donc zay mahatonga amin'ny teny hoe rehefa tianareo atao mazava le fitsipy dalao de atao teneno mazava. De am'izay zay mionona anaty ranomaso sy sento de manandra-bavaka sisy Andriamanitro miandro ny rariny avy aminao zay. Fa eto zay sady tsy atany tsy avarafara tsy anyatsiny tsy an'ny aroa. Voilà, zay ngamba ny teny fa manjary lava loatra ny teniko. Saotra anareo naharitra ny eno am'izao andro atoandro zao a, mirasoa atsika rehetrarehetra samita in'Andriamanitra am'izao 13 mai en plus fanojo tsara ao anatin'ny tolona takiany vahoaka malagasy hatram'izay zany atao hoe fahamarinana, justice, droit, liberté zany. Saotra tompoko.